Fa rampitsy kosa no tanterahana ny hetsika arrondia andian'ny fadimy. Nisy ny fandaminana napetraka teo anivon'ny fiadidinana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Alama toy izao manaraka izao ary ny fifamoivoizana ho amin'izay andro ny rampitsy izay. Ho fandrindrana ny fifamoivoizana sy ampizorana tsakany sy andavany ny lanonana arrondia andian'ny fadimy dia mampandre ny mpampiasa lalana ny farim-piadidinan'ny tanàna Antananarivo fa voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara ny ampahandarana eto an-drenivohitra ny andron'ny voalohan'ny volana May manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Miaingo amin'ny Alliance Française AP-Filoha ny hetsika, voakasika izany ny manoloana ny tribonaly Anosy, manoloana ny Biraon'ny Antenimierandoholona, eo Mahamasina, manoloana ny Commissariat de Police ny Boriboritany fadimy, eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina, voakasika ihany koa ny sisin'ny tambony Saint-Michel, tunnel Mbouda, andohana Analakely ary ny Avenue de l'Indépendance. Dia hatreto ihany koa tompoko lasa tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity. Fankasitrahana feno no atolotra anao tsy nasaraka taminay tao anatin'izay fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay azadino mitoetra ny fandarana eto fahitalavitra Ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.